Araka ny nanarahantsika azy teo dia ny fiafaranany ilay hetsika dinam-pirenena ho an'ny fanabeazana tetsy amin'ny CCI Vato no isan'ny narahantsika teo fa araka ny efa natsidika tamintsika ihany koa dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tetsy amin'ny Bisakorondrano ilay hetsika goavana entina indrindra iadina amin'ny fandriampahalemana tsy fandriampahalemana ny solitena ny firenena mikambana tao amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tao anatin'izy ity moa dia naneho ny fahavononany feno amin'ny anohanana ny Madagasikara eo anatrehan'izay ady goavana izay izao ny fanazavana makasika izay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny hôtely Bisakorondrano ny atrikasa momba fanarenana ny sehatry ny fandriampahalemana eto Madagasikara iarahana amin'ireo mpiara-mionina antoka iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara. Nandritra ny lanonam-panokafana dia nanamafy ny praiminisitra Kolo Roger fa manana ny fahavononana ny fitondrana ankehitriny izay tarehan'ny filoham-pirenena amin'ny fanarenana ny sehatry ny fandriampahalemana ahafahana indrindra mametraka fitoniana antoky ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy afaka hipetraka hoy ny praiminisitra ny fanjakana tsara tantana raha toa tsy mipetraka izay fandriampahalemana izay. Ny tanjona dia ny fijerena ny filana sy ny lara-pahamehana ho an'i Madagasikara, fanatsarana ny politika ny fandriampahalemana ary mitady ny lalana rehetra ahafahana miroso amin'izay fitoniana maharitra izay ary ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo andrim-panjakana isan-tsokajiny. Nandritra ny fandraisana fitenenana ihany koa dia nanamafy Ramatoa Hawa Ahmed Youssef misolitena ny vondrona afrikanina eto Madagasikara. Nanamafy ny fahavonona ny vondrona raisam-pirenena indrindra ny vondrona afrikanina hanampy an'i Madagasikara amin'izay sehatry ny fandriampahalemana izay. Mbola tsy voafaritra kosa anefa ny fomba izay entina hanampiana Madagasikara na ara-bola izany na ara-pitaovana na ara-teknika. Nandray anjara tamin'ity atrikasa ity ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny na teo amin'ny rafim-panjakana na koa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny vondrona afrikanina, firenena mikambana, ny vondrona eoropeanina, ny SADC ary ny OIF no namaly ny antson'ny gouvernemanta malagasy amin'ny fanatsarana izay fandriampahalemana eto Madagasikara izay.